enisaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya. Falomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ty Andriamanitra isika mbola afaka mandray izany andrany lohandirantsika amin'izany anefa dia hivavaka isika dia Andriamanitra rainay tsara andrizan'ny danitra mbola velom-pisaoranao izahay noho ny amin'ny tombotaona tombonandro omenao anain'io misaotra anao ihany koa tompo fa tsy irery izahay fa ny fanahinao masina dia miaraka aminay mitaona anay ndinika ny teninao ny rina indrindra dia ny asana mandrakariva ny fiainanay tenena raha eo fa voninkenanao zahay naran'i Jesosy amen. Raha teny lesona antsika androany dia manao hoe ny fandresen'ilay nitondra ny fahotana, ny fandresen'ilay nitondra ny fahotana. Raha vao miresaka mahakasika hoe iza n'ilay nitondra fahotana dia angamba fatatrao ny tiana ho lazaina. Asoantsika manko ny andany na dia adiny ray isan'andro aza eritreretana sy andinihana amin'ny fiainan'i Kristy. Tokony ho raisintsika amin'ny lafiny tsirairay zany ary avelantsika mikitra ny toe-javatra tsirairay ny saina, indrindra ireo toe-javatra amin'ny faran'ny fiainana. Rehefa mandinika maharitra tahaka an'izany ny sorona lehibe nataon'izay ho antsika isika dia miha matanjaka ny fahatokitsika azy, miha lehibe ny fitiavantsika ary ho vodiny fanahy ny lalindalina kokoa isika. Raha tiantsika no voavonjy amin'ny farany dia tsy maintsy mianatra ny leson'ny fibebahana sy ny fanetretena eo am-pototry ny hazo fijaliana isika. Ny antony teo amin'ilay hazo mitanam-bovovoka ny zanak'Andriamanitra madio sy tsy manan-tsina. Simba rotodrototry ny kapoka ny nofiny, ny tanany izay nitsotra mandrakariva mba hitaha dia voafantsika teo amin'ny hazo. Ny tongony izay tsy nety sasatra tamin'ny fanompom-pitiavana dia voafatsika tahaka an'izany koa. Voatrapaka ny sato-tsilo ny loha mendrika mpanjaka, ny molony izay nangovitra dia nandefa antso feno fangiry firiana. Izay rehetra ny aretana, ny rano tetevy eo amin'ny lohany, ny tanany, avy, ny tongony, ny fialan'aina izay nampiovitrovotra ny tena, ny tebiteby tsy alazaina izay nameny ny fanany rehefa nafeny ny ray azy ny vatana. Reny rehetrareny dia miteny amin'ny zanak'olombelona tsirairay, ho anao no nanekeny zanak'Andriamanitra hitondra ny honeta mavesatra ny fahadisoana io, ho anao no namabony ihany koa ny fahafatesana sy namohany ny varavaran'ny paradisa. Tsy natolotry Kristy ny ainy raha tsy vita ny asa izay nahatongavany, ka raha niala ny fofonainy dia niantso izy hoe vita. Azo ny fandresena noho izany ny tanany ankavanana sy ny sandrony masina no nahavitany famonjena. Natsato ny teny amin'ny fitoerana avo indrindra ny fanevany amin'ny maha-mpanafika mpandresy azy, moa ve tsy nisy fifaliana teo amin'ny anjely? Niara-ny oby ny fandresen'ny mpamonjy ny lanitra manontolo, resy Satana ary fahatany faveriny fanjakany. Ho an'ny anjely sy ho an'ireo izao tontolo izao izay tsy lavo dia nisy heviny lalina mihitsy ny antsoantso manao hoe vita. Ho azy toy ny ho antsika ihany koa dia nilaza izany fa tanteraka ny asa lehibe fanavotana nandray anjara niaraka tamintsika tamin'ny vokatry ny fandresentsika Kristy, fandresen'ny Kristy izy
raha tsy teo amin'ny fahafatesan'i Kristy dia tsy niseho mazava tamin'ny anjely na tamin'ireo izao tontolo izao izay tsy lavo ny toetra mampanany Satana. Nanafy ny tenany tamin'ny fitaka ilay lohan'ny mpihemitra ka na dia ireo masina aza tsy nahazo ny foto-kevitra narosiny. Tsy hitan'izy ireo mazava ny toetra ny fikomiana. Aoka ho fifaliana ho antsika ary aoka ho tsarovintsika mandrakariva amin'ny fandresen'ilay mpamontsika. Aoka ho hodinitsika ary anokanantsika fotoana mandrakariva ny zavatra nataonao antsika izay lehibe sady mahagaga tokoa, ary aoka izany no hitondra fanantenana eo amin'ny fiainanao. Amen. Ry Tompo mpamonjy sy mpanjakana eo, soaranay raha-poeratsaina satria afaka izahay noho ny aminao, velona izahay noho ny aminao, afaka amin'ny fahotana izahay noho ny amin'ny fitiavanao, ankehitriny izay malala amin'ny fahamarinana noho ny aminao. Ka dia aoka Tompo tehirizina ao aminao ny mombanay rehetra, ary aoka izay sehatra nomenao anay tsy halan-daharana fa hizotra amin'ny lalana izay fanomenao anay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.